Tetsy amin'ny esplanade Analakely kosa no nizoran'ilay hetsika fanangonam-bola na ihany koa fitadiavam-bola ento manarina indray ny tranon'ny fikambanana mampely baiboly malagasy ezahana aparitaka manerana nosy moa izao hetsika izao raha ny fanazavana no entin'ny komity mpikarakara. Ny hetsika izay karakarany fikambanana mampely baiboly Androany zany dia hetsika voalohany anentanana ny fiangonana, anentanana ny kristianina iarahan'olona trano fikambanana mampely baiboly zay merava zany izy amin'izao letsy ny fototra mivava ny trano tsy maintsy amboarina izy ny tompona andraikitra voalohany amin'izay kristianina eto Madagasikara fiangonana kristianina eto Madagasikara ka fanombohana ihany ty Androany ty ary nezahana hery velona kristianina eto Analamanga eto Antananarivo zany ny fanentanana saingy fanombohana ihany tian'ity zany fa hery Madagasikara hery elana Analamanga zany fa ny eto Analakely aloha fanombohana dia itety faritra izao hetsika izao mba ahafahana manangona an'io vola io izay mitentona iray lavitry ariary eo manomboka hatrany amin'ny fandrodanana ny trano satria misy vola tsy maintsy ilaina fandrodanana ny trano ary mandalo amin'ny fananganana ary tonga any amin'ny fampitaovana dia izay zany no anentanana ny kristianina rehetra ary indrindra zany isorana be dia be ny fananana haino aman-jery tahaka izao ampelezana zany manerana ny nosy. Mbola tsy fantatra fa mbola eo am-pitadiavana, mbola eo am-pitadiavana hoe aiza no mipetraka rehefa dia izay ny itadiavana mpiara-miasa raha misy manaraka zao filazam-baovao zao hoe vorona hiara-iasa satria raha zavatra hitantsika eto zao ny vondron'ny artista evangelika izay manohana dia manao an'ilay asa maimaim-poana ny fampitaovana rehetrarehetra izay hitantsika eto dia namenina kristianina maimaim-poana dia izay zany hoe matsiaro tompona ndraikitra kristianina anao an'ity asa ity zany satria marina fa hoe ny asa vaton-drano tsy vita raha tsy fanakonana fa eo ihany koa le ten'Andriamanitra hoe raha tsy Jehova no manao ny trano raha tsy ny tompony manao ny trano miasa foana ny mpanao azy dia tena miankina amin'Andriamanitra be dia be zany isika eo am-panaovana an'izao tetikasa goavana eto amin'ny firenentsika izao.